Malagasy. Atolotra ny radio Don Bosco ho anareo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe voadiny afiny nosoratany RS Sita ho velomin'ny faly ny ravo ho ny miaja ny rina saloy laingitsika nandray feo sy nanantondosa tovy razana mamonjy sy oloso dia ahoana tia ho afaka amin'ilay pro ihany kany rapitra fa mifiry moa ilay izy no nomboka amin'ny ariva dia mirava sasakalo eo ay mbola alina indray amin'ny enina kosa viaky dia ho alina aiza ho aizy tia misasakalo tsy andeha amin'izany aka sady bedo ay tonga andray sarika mba mitadiavana nga hevitra elana hevitra inona tsy afaka amin'izany aho ka tsika nge akika tsy aritra hatramin'ny farany afaka motsika rehefa ohatra hoe tonga ny amin'ny folo ka le izy ariva foana ngeny tsy mampety azy amiko dia fety mibandy akama kosa ave dia tsy hotronina ozy nde nenareo koa fitiavan-drevo ny tafahoatra dia manaova ohatra n'ilay indray mandeha ry indray aza be sermonina tsony rehefa tsy andeha nareo eny dia ataovy be sermonina indray mampafantatra amin'ny tokony ataonareo mampafantatra ozy sa mandatsa ok izay fa tsy andeha ka tsy izay moa nolazainako ranto aza mba manao ohatra n'ilay indray mandeha ry tsono izany aloha andeha sao dia ho taraketoka boly teny amin'ny zalahy mantsy fa tsisy parteny randray izany ny bandy radimo dia amin'izay hitadiavany eo na le efa ao foana entiny andehana akanjo ataovy izay mahafalifaly ny fonao izay fa veloma andraso aloha ao aloha bisokely ny malalako ndana sao dia lozandreo namanao mahafatifaty anao ireo ianao ndry kosa bay ary serranto to variana amin'ireo namandreo loatra izy ka tsy mahatsapa ny tokony atao tsony aleoko aloha hiala teto amin'izay fa sao dia ataon'olona ho adala miteny rereto ka fa lasa izy aky ranto ny tsy hitahita nandritra izay roa andro izay ranto veky maninona aky tsy maninona ka manafinjavatra indray ndry sarika inona mokino fianiko andreo fa ndriko eny ary dia mba valio ihany ara ny fanontaniako teo na dia izany aza manandro zareo ngamba angamba ve fa nahoana moa ny angambe ka efa tsy haiko tsony angekiny momba azy oviana moa izay mba ny ona farany ka izay angeny ilazako hoe manafinjavatra indray ndry io nefa moa ataoko ahoana raha tsy ilazy ndriko noro tena ohatra mahatsiaro mijaly ihany aky indraindray ka fa misy inona sarika be revo loatra aky ranto mbola ao anatin'ny fiainan'ny tanora loatra ny fomba fisainany any ka mangatsika amin'ny fitiavanay marina aloha izany sady zaza tokany ray aman-dreny mantsy ireny ka miadana eo amin'ny fiainana fa angah moa tsy atao amin'ny volana ambony io le fifamofonareo ka efa tsy haiko tsony kia tsy nahareresaka momba n'izany tsony atatoato tsapako aloha fa tia andry ranto fa ireo namany koa nefa tsy fony ndry koa tsy afaka nankana azy tsy fandray amin'ireo satria efa namany talohan'ny raha andry tamin'ireo na izany aza manao sainjaza loatra izy mila miaritra kely fotsiny ndry zavatra talohan'ny raha nareo daholo izany rehetrarehetra izany ka ndry ny tokony anitsy azy amin'izay tsy mety ataony fa ngah moa dia tena tsy fantatry ndry mihitsy hoe aiza izy enona dia hoe resaka amin'ny finday fotsiny aza nisy an'ilay lanonana mivinjendry zareo izay kita amin'ny fakomaly mino fa nanao mamy be indray izay iny dia nakafoka lanonana inona aky tsy haiko fa toa hoe fetiny namany le izy ary mety izay aky ilay anniversaire ny Roland efa eniko indresandry anitra mantsy izany ray andro an'izay ngamba aky fa zao aky alamino ihany na dia izany azy fianarana aloha zao ny zava-dehibe aizany tsy oleo eo ihany io ny farany fa farany oviana
rehefa antitra sa rehefa tsy ahatsapa ninina tso no vatana. Zao araiky mbola tsisy ninina vita dia efa ohatr' izao ka maika fa raha misy zavatra mamatotra na vita io. Ohatry sarika, mety atsapa tena ihany ho io raha vao misy dingana vitanareo eo. Minoana izany ry? Asaky. Raha tsy vao maika ho lozano izao aza. Toetra efa raiky tapisaka amin'io ve moa iova tso? Manana finoana fotsiny ry io vela ho ankiza ny resaka izany fa mahakarary an'io fotsiny ka. Fa aiza moa ny lalandry izao? Andalo eny andro bebe anay eny ivory vetivety aho io e. Aleoko izaho ivileto ka velomindry. Eny araiky rapitsindray. Efa vita ve ki le zavatra nataondry teo? Efa vita ka. Fa ahoana? Misy ilany eny anga? Efa vita ny sakafo? Ho avy ary ahy e. Dia aza elany ry fa efa elana nge nahavonina azy teo fa tsy te hanako tabandry amin'ny zavatra ataondry fotsiny dia navelako tao aloha e. Eny re. Fa zary moa nasiko an'ilay boky ro nivakiko teo iny. Ohatra fanakaiza vetivety teo e. Nefa nge dia tsy ato e. Tena tsy amboreto. Ory sarika! Aleo rehefa findray mitady azo. Sarika! Fa aiza foana ary ndry? Mbola nisy zavatra nitadiaviko izay ry neny teo dia saika hoe efa hitako ilay izy vao misakafo Fa inely moa efa tsy mahandro fa angamba efa nona be. Tsy dia hoe nona retsy fa efa te atory be fotsiny efa somary ohatry ny mavesabesatra izany lohako izany. Ngaty salamina iny. Ohatry ny mahatsiaro fizambizana fotsiny ka. Ary mipetra amin'izay fa aza loza ndry mijajirika ohatry n'iny ao fotsiny ka. Ndao tokoa ary inany e. Dia avelao anaovako ny sisa rehefa aveo fa tonga dia mandeha ny matory Sady efa tsy dia misy ny ataondry intsony koa nge eo e. Mampilina sy manasa ny reto vilia reto fotsiny sisa angamba dia mampiditra andreo entana sasany ao an-tokotany ireo. Fa ataoko rehefa aveo e. Dia aza dinindrima nidy sy manamafy nidim-baravarana rehetra. Eny e. Fa mbola tsy nilaza tamin'ny fotoana tongavany nga dada. Ka miankina amin'ny toe-drarahany ihany oniko. Tsy maintsy milamina tsara mantsy ny ihany vao afaka miverina izy. Fa leo amin'izay ary tsy atorika. Ondry, ny sakafo ary ty mbola tsy nisasaka akory ka ho aiza sahady ary sy neny. Tena mihidy mihitsy ny vavoniko izany. Mba hanatero anosotrona fotsiny aky azafady Eny ary fahateriko any rehefa aveo e. Fa ho aiza ndry izany no tomaka be Ody fa iverinao mbola ho aiza indray moa? Ndray kosa ohatra manevina kely nge izany valy tenindry izany Ka valy mifanontanianao izany ka inona indray moa no lazaiko ankoatran'izay io e. Fa inona ary tia milonjolonjo ity fa misy inona kipiso Tsisy inona. Za nge ka manana ndry be mihitsy tsy mahita ndry nandritry ny dray 3 andro izay Ve ka mba misy lanjany aminao ty ihany ny fisiko e. So ihany fa tsy antony avy ty amiko no nahatonga an'izany. Sarika kosa dia maninona zao raha tsy miteny ohatran'izany foana ka. Fa ndry zany tsy mba malahelo mihitsy nandritra n'izay fotoan'izay. Ka nanalahelo aza moa afaka nanao ino? Ka ndoara mba hiala hitahita kely sady ela izay tsy niarahako ny sakafo tamin'ny pisikeliko ty izay tsy afaka amin'izany afa mbola misy zavatra ovonjeko aingana any an-trano. Sarika, fa inona marina mahazo ndry ty Mahazo avy efa zatra irery efa zatra tsisy namana sy tsisy mpanambitamboka atao tsy mitady an'izany intsony. Fa nizarina izy asa andao fa tsy manao andry an'izany intsony amin'ny manaraka rehefa manam-potoana nge miezaka manantona andry foana Eno ny vehivavy mantsy efa natokana hijaly sy ho ampijaliana. Miasotra foana nefa rehefa ny ndry kosa lasa lavitra loatra amin'ny fisainany tsy misy an'izany rehefa andao tsy maintsy mody aho manao tsy metimety nge eny ao dia tsy tiako irery izy nefa za ty efa mba nirava ihany. Fa nga dada mbola tsy nirava amin'izao. Tsy ao izy fa lasa nitoly ary namonjy fahoriana any. Ay moa ka andao vetivety ara dia sady mividy gote kely alimama ataon'ny fanokafam-bavony Aoko izao fa za misahirana amin'izany Ka iza indray ara moa misahirana kozy ndry? Asa so dia namanao any ohatra. Tena tsy azoko tsony mihitsy ny tindry latongavana ka. Vao teo ndry no nilaza fa efa zarina ho irery. Zao nefa mananamana indray dia milaza fa misahirana indray izay manao an'izany.
Ranto avelao aloha ody. Avelao andamintsaina kely fa mbola mikorontana be raha ny lohako izany. Dia tsy misy azoko hanampiana andrivy amin'izany rehefa tona miantsanao amin'ny finday ihany izay. Eny arako velombe dia mirary fahasalamana ho amin'ny mamy. Misaotra. Gasty Tantaragas. Manao ny Noro? Ay, Ranto, manao ny ianao? Tsy tahita. Ao anatin'ny akanjo any rehefa kely dia tsy tazan'ny olona. Aiza koa izay kely eo olona bilangina be izao ve? Fa nahoana hono nandeha rery tony? Ka nilozany zalako. Dia tsy niaraka tamin'ny zavavy ani? Ka tsy eo izy. Ireo hafa ireo indray ary alaina rehefa tsy tonga indray Angaro eo lany aminareo? Eo indray ndria. Noro aloha izao no hitako eto dia izy no iarahako. Sa tsy tindriko ny miara-dia amiko. Za ve moa no teny an'izany. Sady za io koa mba mandeha rery ka tsy zarako aza mananamana. Ay, faiza tokoa ny namandria. Za nge mba gaga amin'izao tsy fahatongavana izao Fa nga tsy mba nampilaza tamin'ny Rimelo izy amin'ny tsy fahatongavana izao ka na mba nandefa afatra tamin'ny ohatra. Fa nga ianao tsy mba niantso azy mihitsy koa nefa na farafaratsy mba nandefa mesazy iray ao anatin'ny iray andro ohatra. Manao an'izany any ange rehefa mba manam-potoana ireny indraindray. Indraindray? Ranto kosa dia tsy raharahinao mihitsy izany ny namako indray izany. Fa tsy raharaiko ahoana kosa sary. Ny vavanao mihitsy no laza azy teoko. Mbola manampy an'izany koa ny fahafantaranao ny fandaram-potoanan'izao. Sy nefa tsy haiko tsony. Nefa mba hoe mpifankatia ihany nareo. Ka le fotoana mihitsy angery Norony tsy misy. Ny fotoana misarika hoy tsy misy fa raha amin'ireny mpandeakamanao reny dia libre 24 heures sur 24 mihitsy ianao Ndry koa dia efa mahay milaza loatra ka. Izany andolo ivily kely ato fa ohatra nona mihitsy azy zany. Sa ianao tsy mba mahatsapa ihany koa? Sady andro efa miraika amby folo tia kosa ve? Ndao ariko. Dia mahazo toerana ary? Misaotra. Inona izany metimety amindry? Taovy composé fotsiny ahy. Ay, mba hanaovy composé ro dia asiana zuro koa azafady. Fa naninona tokoa ary moa izany sarika ny tsy tonga nianatra androany. Nefa anke tsy mba fanao mihitsy izao fa rehefa ohatr'ireny izy matetika mandefa mesazy amiko milofony. Mazo toa arakia. Misaotra Ranto fa zao tokoa. Sao dia diso mba mampijaly any sarika loatra ianao io Ranto Zaho tsy mampijaly azy izany. Tiako izy dia izay. Ka ny fitiavana nge tsy vitan'izany hoe tiako izy izany fotsiny. Misy zavatra andravahana andreo voafenony ny atao hoe fitiavana. Lasa lavitra loatra izany resantsika izany fa avelo any ka. Ka mba miteny any afa samy namako mantsy nareoko. Ary andao amin'izay ary fefa lany reto sakafo reto misaotra betsaka fa tena voky. Ndriko andao ary. Efa nanao ahoana iny izay? Efa tsy maninona ka. Efa maivamaivana hatramin'ny lohako teo koa azako. Fa maninona mora mankany amin'ny dokotera jerenge ty ianao raha tsy atsatra mihitsy sao koa miombena retina ka vao maika nahirana nge oka aloha amin'izao akika. Raha mbola miverina indray ilay omaly iny dia ampanatsoina ty ihany dokotera Modesta. Ohatra mba ny tamiko ihany mantsy ilay fanafody novidindry farany iny. Eny ariko. Fa na dia izany aza sao dia tokony hafarana ihany dada mba hiakatra aingana. Zakorytanina aloha akinsainy za io koa nge mba efa azo lazainao tsy dia maninona raha teo aleo ary fahajanona raha izay indray mety amineny inona hono izao ny zavatra mba tianeny mitsakotsakoana? Zavatra misy vinaigra izany retsony mba tiako hohanina. Ao ary fa hanamboarako lasary vetivety neny Allo? Manahoana malalako? Salama tsara, ary ianao? Marary kely satria tsy ampy andry Zany ve? Eny akia. Malahelo be andry mihitsy aiza mety toerana ahitako andry fa tena tia ahita andry mafy Mbola marary neny ka tsy afaka mametraka azy irery ahy. Dada mantsy mbola tsy tonga. Ay, dia oviana indray izany ilay vao afaka makany am-pianarana ka. Arakaraka ihany. Izay aloha fa mbola nao zavatra mandra-piona. Inona ary ty varim-bariana lafo ty? Ranto, fa misy inona? Tsy misy inona rehefa ianao koa. Tsy misy inona nefa hita hoe lasalasa saina izany. Eny
aleo ajanona amin'izay sao dia mitatra zavatra hafa eo indray. Dia ahoana indray moa ilay pro amin'ny sabosy e? Ohatran'ny tsy asiana ho resaka mihitsy. Ka ohatrany tsy mazoto andray aka. Fa ahoana? Ka tsy mazoto aho a. Ela kosa e! Efa revy be indray ve rangaha vao tsy handeha. Fa inona kay mahory an'lahy e? Za ange no hividin'ny kata hoentin'ny lahy amin'io e. Somary sika mijery any magasin. Zay? Kefa hoe tsy tia handeha aho a. Aza ravana kosa rangaha amin'ny plan efa maty-paika vitanay a. Efa milama daholo ange ny any an-trano na ny any an-tokotany e. Ka tsy manam-potoana amin'izany intsony ahy e. Ohatrany lany amin'ny revo fotsiny tokoa ty fiainany ity nefa ny bosy mikatso. Zao mibandy mamerina deuxième session tsy fidiny. Tafita foana letsy io a. Zany dia izany mbola oviana. Fa ty sabotsy ty ange ka io ihany ny ahitana azy masaka fa ny amin'ny manaraka ho maina tahaka ny isan'andro ihany e. Aleo rehefa manala azy vita examen ka. Tia mba manova toa akory meva fa bobaka ihany koa nge ny averinareo e. Inona ny raraiko an'izany fa ny lisaonsa tsy maintsy ho azo ihany io amin'ny farany taona e. Atery mody ka. Angatezitra. Tsy tezitra aho ohatran'ny tsy alaitsy. Tsy fantatro fa lasa mavesatra tampoka ny lohako e. Ka eo ary mitsiny eto amiketo e. Mba zay ahay. Mahafinaritra be maheno fidoboka ny fonao. Tsapao ange e. Ranto avelanao ve mifoko ampitony azy? Tsy mety zany ry meva efa lasan'olona io a. Zay indray aloha resaka makarary fo. Tsy tiako mihitsy ny mandrianao miteny an'izany ka. Lety iza koa ary zany. Allô? Oui? Manao ny Sarika? Dia mody tsy mahita. Oay, noro marina, manao ndry. Fa hoaiza izany dia maika ery e. Na mila ifandona aza mila tsy hahita mihitsy. Tena azafady kokia. Ho an'intsena mantsy aho io dia somary maimaika ihany fatratra atoandro. Ka inona kiny vaovao izay elaela izay? Zao fotsiny kia. Zao mandrery fa nilozany namany izao. Mandrery anga? Hitako. Fa aizy benjy. Iny ve aky tsy ho afaka ray volana indray vao ho tonga aty. Fandrio any tsy tahita e. Sady tsy eno eny koa tatoato. Fa taiza foany. Somary sahirana kia dia tsy afaka miala ao an-trano mihitsy raha tsy ohatr'izao a. Mbola tsy salama foana mantsy neny dia tsy hitako izay atao. Zany ve aky? Ka efa nanahoana izay? E, mbola somary reradreraka. Ay ve aky? Mirary fahasalamana ho azy aky a. Mandalo any any ary efa manam-potoana. Misaotra kia. Fa angandrina ka be? Tsy dia misy mahamaika loatra aloha e. Fa andao ndry ateriko dia miara-mody sika rehefa avy eo. Ay, andao ariditra eto e. Ka manahoana ki ilay maditrako in'izay a. Mba hitandriana am-pianarana ny ihany ve ki izy? Matetika hitako aloha izy tatoato izay e. Sady toa tsy dia miaraka amin'ireo namany mpiara-mianatra amin'ireo tsony koa mantsy. Sady malahelo andringa hono izy ihany e. Zany a? E? Tsy efa misy mpamalifaly ve ki izy nandritra an'izay fotoana tsy nionanay izay a? Dia mahavariana azy ka anadinoany afoana io. Io indray Sarika sy ny tsy fahatokisany Andranto a. Ka ny fitiavana ifanoloranay aky dia ahatsapako an'izany. Diso mieritreritra azy be loatra angambindre dia lasa mahatsapa zavatra fahafako. Marina angeka izany e. Manandrama ihany aloha ndry mamafy izany ao an-tsaindry rehefa mifanena aminy dia ho feno ny fahasambarandry. Hitandry izao ny Naisy Benja. Zara raha indray mandeha no mifankahita ao anatin'iray volana. Ezahana tsy alefa lavitra fotsiny aky ny eritreritra dia milamina ny saina. Sambatra kindry ka. Andao aloha ivily kely izy mivarotra legioma mety vetivety dia eny an-dalana mody indray manao ny resaka e. Fa inona kiny itiavany mijanona eto a? Andao hiala eto ka. Ela koa, mahafinaritra angeny eto e. Tsy mba tsapanao anga hoe misy rivotra faloko izany manome fahafinaretana antsika selahy eto. Fahafinaretana inona koa no azo eto e? Fahasambarana. Ary raha tsy tsapanao ilay fahafinaretana dia fahasambaram-pity e. Aza dia mirediredy eo fa aiza koa no nahitana an'izany eo e. Ary azo anony amin'izay koa ty fisotroany ity ka. Aza tapahana kosa rangany revo mibandy e. Mamy eo angeny efa ranolahy e. Aoko izay ho a. Ranto aza dia saro-tiavina toy io moa e. Sa tena tsy tia mihitsy ianao ty? Za moa miteny an'izany fa... Ahoroy ary ahy e.
ve mandro rosa? Tena ranto ry mipetraka ambody hazo mifanoroka amin'ny vehivavy ry. Andriamanitra, tena izy io. Andray, zao le efa nahiko. Aleo tonga dia hiverina ka zao ny olona saika hovonjena any an-tranony. Manao adalàna tsy mahalala menatra aty an-dalambe aty fotsiny. Tolasa vinany tampoka ilay fa mesinina. Ka tena misy zavatra manahirana ny lohako mihitsy. Fa mesinina. Ka zao ry meva. Misy zavatra ilako vola maika be io dia tsy haiko hoe aiza raha no ahitako an'izay vola izay. Fa vola tao ina lety izany? Nandeha moto aho maly nefa tsy nanao kasika dia nitazomin'ireo polisy de la route ireo ny motoako. Andao alaina any? Anga zany ho azo raha tsy manome vola ny zalahy sady tsy vita an'izay koa fa mbola misy piesy tokony soloina. Andao rehefa avy maka azy any sika dia mividy an'ilay piesy atero aloha ka volany hatrany vetivety. Andao ary. Fa inona re tsy mahazo andria? Tovarim-bariana sy manjombon-davy zany. Tsy maninona ka mandinika any nasiko an'ilay diary keliko iny aho io fa tsy tadidiko hoe nataoko aiza moa ilay izy. Diary ve aky dia tsy anana ny toerany. Zavatra sarobidy amin'ilay izany dia ho apetrapetra potsiny. Ka efa niraisiko ilay izy maly dia mbola tsy naveriko tamin'ny toerany fa saika hoe mbola isilako azoko. Kanjo aho ilay nirahan'ny dada tamiko iny dia tsy tadidiko tsony nasiko azy. Ndre ange fantatro foana rehetra raha vao manan'olana na dia tsy milaza azy. Fa tsy eo ambony boaty io ankazo izany zavatra tadiavindry izany zao. Ay tena tia marina. Nahitako nge dada mividy an'tiriny eny tsara kely Ie, tsy ratsy aloha tiany mihitsy manao fanomezana andreny ho an'olona. Fa ngako neny efa momenotra an'tika. Ie, fa efa feno ilay izy dia nataoko tsara pirina any. Fony izay vao niaraka dia izay fanomezana meny voalohany. Nifankatia be zao ry neny tamin'izany Anga moa tamin'izany ihany fandrihiko. Sambatra raha mba toy izany koa. Fa inona koa izao mampisento amin'izany? Izany fitiavan'izany tokony hasambatra foana satria tsy atao antery fa izay safidiny fonao ihany eo. Raha mba fantatrao mantsy ry neny ny zavatra miatra amin'ny fitiavako ankehitriny. Io indray dia tsy mahateny fa lasa avy na tampoka indray. Nareo tanora reto atsy. Hitany neny, nisy zavatra nolazainy dada tamiko izay tamin'ny alina dia mandinika an'izay aho io. Fa dia zavatra inona loatra hono izy izany? Mba ny aminy kosa neny manontany sao dia tsy no fantatry neny ihany ohatra. Laingako izany kanjo mbola ho fantatrao ihany izany fa avy elo aloha torokely fa mavesatra be izany lohako izany ka izany Eny ary sady andeha hikarakara sakafo koa io fa efa manomboka amin'ny maizana koa izany andro izany. Fa izy sarika ary noro. Mba mampime koa zato ianao ka. Otre, inona koa izao no mampime amin'izany? Ka le fanontanianako fangamoa ny adina reo sanatria tsy mifandray amin'ny finday mihitsy. Nanondrana indray nge meva ho maly. Fa ahoany? Mipetrapetraka tary amin'ny zaridaina tary izy dia tazany sarika. Zay nenao. Fangamoa izany miaraka ianao sy mevity ka. Tsy miarako izay fa miresadresaka toy ny olon-detra fotsiny. Ny tena marina re dia izao nitazomin'ny polisy ny motoako fantatra tsy nanao kasika dia nanampy tamby azy mba haka an'io tany dia eny sady nividy piesy tokony soloina ihany koa. Sy andrale niangotiny mevy mihitsy nge no nahatazany any anay angamba tezitra izy satria tonga dia niverin-dalana. Raha azoko tsara nge izany dia miaraka nareo sy mevy. Za tsy tia azy fa izy no misisika. Hitanao ihany moa izy ny zanaka Laibanity. Tambazany amin'ny vola foana. Izy foana nge miantoka ny revinay amin'ny weekend ireny hatramin'ny moto iny aza izy no mividy azy. Hay, dia matoa ianao mandray dia manaiky izany ko. Tsy tako tsony izay atao ry noro. Sarika ihany nefa ny tena tiako. Mila ny fanampindrihatra ny antso aza zao maly fa nitapahany dia avy eo ny vonono mihitsy ny fonany. Hatramin'izao aza mbola maty foana. Tena vao makisy tezitra amiko. Ory ranto dia inona tsony moa izany no anapiako anao eo
efa nandray fanapa-kevina izy zany. Aza to an'izany kosa moa akia. Nooro indray aloha tsy miditra amin'izany ianao manao tsinotsinin'olona loatra ka dia lazaiko anao tsara nefa fa ny olona toa ny sariky ireny tsy miverin-dalana amin'ny hevitra tapan'izany. Mandehana vonjeo aingana soanan'inana raha mbola misy fitiavana kely efa milaza io fa tiako izy fa zao raha mba mifanena moa nareo dia mba ilazao izy fa malahelo mafy anao ny ranto mahalala anao dia ity resaka be aminao ihany koa. Hita eo izany rehefa mihaona izay dia mbola mampitandrina anao amin'iny mevamevanao iny ihany raha mbola te-haka ny fony sarika koa ianao. Oui mon professeur. Dia anan'io tsara ihany ary aleo aloha zaho ivileto fa mbola andalo any amin'ny toana iatsy eny ary dia merci andry zay fa veloma. Fa inona indray moa ny zavatra mbola horesahanao amiko ary zaza sy tsy tonony mason'olona tahaka ireny fa tsy tiako nareo nefa tsy mahalala menatra any. Azafady ary ka tsy tiako kosa nge ny mason'olona eny iresahantsika ary aingana ianao fa maika mifona raha nanao izay nalahy fotoana sy nalatra ny fondry. Ay, vita mifona kisarika tsy fidiny ange nanao an'ireny fihetsika ireny na izay efa ampiany zavatra hita amin'ny masoko. Sarika mba eno moa ao rehefa ho lelafiko ny faladianao ndry ihany ekiny tiako tsy hitako tsony hoe inona no tokony ataoko hanaporofoko amin'izany amindry. Mampahory loatra ianao ka. Mifona kely sarika. Zao ary voalohany raha tena tia ianao dia aza mandainga sy manafy ny zavatra amiko izany. Faharoa tsory amin'iny tovovavy iny fa efa miaraka amiko ianao. Ary fahatelo farany efa kely sisa dia ho vita ny fianarantsika ka raha tena tia marina ianao dia andao iroso amin'ny dingana voalohany amin'ny fifankatiavantsika ny fifampifony izany. Ka tsy alo loatra kosa ve? Tsisy alo loatra izany fa raha tapa-kevitra ianao na rapitso aza dia vonona foana izay ka aiza kosa dia hoe rapitso zavatra mila fanomanana tsara izany fa tsy tapotapohana ohatran'izany fotsiny. Anjaranao mandinika sy mamaka fakazoko miandro ny fanapahan-kevitra ao izay fa lasa veloma ianao. Andray dia tsy mba misy oroka kosa ve? Any amin'ny meva mangataka fa nahoana kiny tsy nianatra foana rantondry tato ato izay tsy filazandria azoko efa tsy fantatra tsony ankizy hoe firy izay manana azy soa ihany fa efa mahay mionona tsy manankina be loatra mifoko amin'ny tsony fa mahabe ranomasy fotsiny. Fa angandry mieritreritra ny saraka aminy tsy fantatro fa za aloha tsy akarary fo amin'ny toy ireny taloha ireny tsony eny na dia marary ihany azy. Ay moa fa ngamo efa tafaresaka nareo tao arin'ireny trangan-javatra ireny ka. Ie tsy menatra akory veka izy ny teny fa za ihany no tiany. Ireny oroko ireny angamba mandehandeha ho azy ka zao nge aky hitandry ny tambezy vola tany amin'ny meva nge hono izy no nahatonga azy nanao an'ireny fihetsika ireny nitazomin'ny polisy tany hono motoany tamin'iny fa tsy nanao kasika izy dia i meva no nampalanany azy tany sady nividy an'izany piesy sipy izany koa sady io sipy io nge hono no mitonatonana any aminy efa tsy haiko tsonkia avelao any koa izany resaka izany ka fa fanontaniana farany akia hoe ahoana efa mifanaraka tsara izany nareo zao tao arin'ny fampiresahanareo. Mbola nametrahako safidy izy dia arakarak'izay ho tapany eo. Ahoana koa ary izany safidy izany? Mila filahana kiranto fa mbola tsy matotra loatra. Izay indray efa miezaka notony foana amin'izay rehetra momba anay. Toa lasa resin'ny fitiavana loatra mantsy andra indray ka manjary ampijaliana indray. Izany mahatonga tsy miasa saina loatra ny amin'ny tsony amin'izao. Miandro ny fanapahan-keviny fotsiny io dia ho hita indray ny toniny. Eny aky sady mino fa ho tsara izany ny safidy no matoa izy tsy tonga mihitsy io fa mbola mandinika tsara angamba. Asa moko ory sarika ary toa mbola tsy mipotra foana ho aty ranto nefa ry zareo nge mianatra foana ihany nefa tsy efa ho ray volana ve izay ki? Asaky izy aza hatramin'izao mamono findaiko. Anjaran'indray izany izao no tadiavina fa angandry tsy mbola nanontany andreny namandreny. Tsy mivaky loha amin'izany kia
mijanona izy rehefa tsy te hianatra. Ary ny ova mihitsy ankeny akamako izany. Aiza le taloha reny, vao tsy mahita ny rano ao anatin'indray andro monja dia efa ila hitomany. Mararirary fo mihitsy raha vao mahita azy misangisangy amina vehivavy hafa. Nefa izao sakoa sarisarika efa tena voafafa tokoa ny fitiavanao azy. So kosa rehefa nahita solony. Zaza miteniteny foana eo kindrika. Lasa lavitra loatra izany fisainandry izany. Ka gagako. Tiako akiranto ary tsy mbola ny tia akoatra azy fa aleoloha samy miaka saina mba handinihana no avy. Efa samy olon-dehibe ihany koa mantsy ka mahafantatra tsara an'izay tokony atao. Na dia mampirafy azy izy. Izay safidiny anky io fa raha meva ny tia ny tenenaina janona. Izany no mahatonga manamboatra saina teny izao io. Raha izany safidiny dia vonona iroso amin'ny fifamofony izay ka hijanona treo ny ditra rehetra hatramin'izay. Tena mety tokoa izay raha mahatoky azy ndry. Mino fa raha naika an'izany izy dia efa nandray fanapahan-kevitra goavambe. Dia izay tokoa anga. Fa maninona foana rehilahy ty efa hatry no maly io. Nefa lasa vinany foana. Amin'izay tsy miteny tsy mivolona fa io lanitra tsy hiresaka io no atao tsara jery sy lanin'ny maso io. Tena aza elingelenina mihitsy aloha meva azafady. Fa misy inona nefa efa hoe aza mifanakotaba ho misy zavatra mampiasa ny saiki fotsiny dia ataovy ampy anao zay mazava. Fa tsy manakotaba ange hafa mba te hanampy anao ady tsy haiko samy rery zany fa tsy misy azonao atao akory. Kinona zany ao mampifankatia antsika raha izany. Aleo re andefa atao vao maika manampy trotraka ny olanao koa zany ny fijanonako etiko. Fa hoaiza ianao? Dia afa hoaiza indray moa manelingelanao atsinonako. Mijanona aloha fa inona ary ty angatezitra ka izay mety aminao foana angena ataoko ka raha ny fijanonako eto mampisy olana anao dia hiala tsy misy atezerana. Ndry koa tsy zany fa tena misy zavatra amin'ny famaofo maro mihitsy ao an-dohako dia lasa sorosoreny izany azafady akia. Za ange tsy maninona ho fa raha tony sy afaka mihaino ianao dia misy zavatra lazaiko anao. Ka za koa manana zavatra ho lazaina amin'irey fa teneno aloha indray dia rehefa avy eo indray milaza ny anahy. Aleo lazaiko meva amin'izay no mba sarika amp'izay fangalara-pitiana ataon'izay ke. Ranto tianao ve zany tao tsy rototra koa rehilahy ino efa inoko izay fa aoka aloha fa mbola tsy tapitra angeny dia inona koa ary mba ho porofony dia bevoka. Maninona fa bevoka ahoana koa ianao? Mitoedy zaza fa ho bevoka ahoana indray moa misy ranto kely aky ato aza taladalainao ary meva teo amintsika raha mbola tsy nisy nininona akory ka bevoka ahoana sa kosa hony lasa masiny marity ka ninina lazainao dia zanakao ty akiboko ty aza dia mitapy eo everinao fa hiala maina amin'ny vola sy fitiavana be natolotra anao reny nga ianao. Fantatro ange mifikanao inona soa ihany fa tsy ianao rery no mena saina matsilo. Tadidinao ilay indray andro iny mama ianao tamin'izay dia natory tany aminay. Iny ny CD iny dia jereo ao ny adalana nataonao izay fa lasa vehivavy tsisy dikany menarana tsy misy ilana azy. Manahoana sarika ranto manahoana fa ngainao tsy anatra tsony dia maninona ty koa mianatra ihany ka fa miandrindry fotsiny io tsy efa ho iray volana izay tsy niona antsika sady amin'izay ianao mamono telefonina foana. Betsaka loatra ny zavatra nanahirana dia izay tsy mahafaka aloha moa ka efa milamina izany zao amin'ny akapobeany fa ilamina kokoa raha hoe tafaresaka amin'izay ka andao ary aloha akatoerana etsy fa aiza kosa dia anao resaka mpitsanganana eto mandrosondry inona anao tao izay mety aminao re mety amiko daholo mba anaovy zury azafady ka inona aloha ny vovoza elaela izay tsy nalahelo tsy satrinao koa ve moa tsy ahita foana izay indray rano tsy le fehezanteny tsy miala eo molona isaky miona amiko fa dia verinao fa ahoana loatra ary ty za ty na tsy mahita anao sekondra ray aza ange efa mankarary ny foko
maika moa fa ray volana nefa tsy nieritreritry ny mba hitady akory ianao. Misaotra tompoko. Ao ary atovy amin'izay. Efa nanontany andreo namanao nge afa nary zareo koa aza tsy mba nahafantatra misy anao hoe tsy nakany an-trano e. Aza mila vaniny rery ranto fa ento izany resaka ao tsy vita mpitsanganana izany eny ary ka zao namakafaka sy nandinika tsara nandritra an'izay ray volana izay. dia inona avy ny zavatra voadinika eo tamin'izany mba nisarimotra tao hoe mombatsika. Tena tsy nisy nanalana sy nanampiana ny amin'izany ka inona tamin'ireny resantsika farany reny ary nizoranao e. Voalohany dia ny famelana an'ireo ditra tsy mahasoa ary ny faharoa kosa dia ny fitiavana anao. Ay kosa? Eny akia tianao ary tsy saraka aminao tsony mandrapatapitry ny fofonaiko. Vonona hitantananao anao voady eny ambony alitara. Ndray marina ve? Marina izany akia. Lazao ry tadasy mama fa afaka ray volana dia atao mifamofotsika. Faly be ary anto raha izany tokoa. Efa nitebiteby ery ihany nandritra izay fotoana izay. Sao dia mifanapahana momba antsika no safidianao. Androany dia androany aina dia hiteny an'izany amin'eny. Ka ahoana mbola ampiana velony zavatra hosotrotsika? Ok izay fa efa voky aka. Izay rano iny ve dia voky andrisady. Ka toy ny fanampy sakafo nge le teninao teo e. Nahavaly sy nahavoky aho tokoa. Zany ka maninona moa raha ampiana desera eny amoron-dranomasina eny ndraika? Ay, tsy maninona mihitsy ka. Ndao Gasti Tantaragas. Miramira ny endrika indray zanako sy ohatry ny nahitako azy tato ato izay mihitsy. Misy zavatra mahafaly angambe. Rehefa misy angeriny eny alahelo dia tsy maintsy mbola ho avy maraim-baovao e. Ary izay faly androany mbola hitomany rapitsy fa izay no lalam-piainana e. Dia inona hoy zato maraim-baovao niposaka amindre? Tena mila neny mihitsy aho izao. Mipetrary aloha fa sao dia ho reraka io neny. Fa angary tsy dia zava-dehibe mihitsy izany tsy vita mpitsanganana intsony. Ka inona hoy zato izy fa efa tafapetraka? Tsy andry any dadantsony aho fa mba ineny mampitany aminy sady ianao raha teo efa dodiny ery. Eny ary dia lazao amin'izay. Neny anambady Anambady? Eno anambady. Dia hiala hianatra zany? Ataoko fa tsy mahasakana amin'ny fianarana amin'ny fanambadiana. Azo tohizana foana io na dia efa mananjanaka aza. Eny ka fahasarotany fitambarandreo angeny mampananatra anay ianareo io hoe ataovy aloha ny fianarana fa io fanambadiana io tratra foana. Ataoko fa efa tsy misy firy-taontsony ny andry dia ho tapitra. Aza matahotra neny fa miandro ny fianarana tapitra mihitsy vao atao ny mariazy ka fa ny fifanofona no atao afaka ray volana. Ay kosa ka misy ohatran'izany indray ve moa e? Ary iza hoy nyzady vinantolahiko mba tsy mampandry fo anjanako izany. Ranty ihany ka ho iza indray moa e? Ka nanarany foana ny vetivetesindre amiko nefa izany olona izany mbola tsy harita amin'ny masoko akory. Aza matahotra neny fa ho tonga aty izy amin'ny herinandro. Dia homany misakafo fa somary tendatenda ihany izy ndry koa retsy. Ary miova mihitsy ange ianao tato ato izay e. Toa tsy miraranay mianaka akory. Ka sitraponao dia zakao e. Andray kosa. Ka za kosa ange tianao e. Zary meva tsy mifanaraka taminao hoe teraka aminao zany e. Matoy ianao nanao an'ireny zavatra ireny dia mahazaka ny vokany samy rery zany mazava aminao. Andray sady zaho aza elingelenina tsony fefa manana ny tiako inoko fa fantatro tsara zany na dia nody tsy nahalala azy ianao. Fa ngamo tsy nisaraka nareo sy ny sipiny diso be ianao vao maika aza ny ombona atao atsoatso ny famfonay. Dia tsy asianao dika na dia kely akory ary izany ny fiarahantsika hatr'izay ireny. Dia ahoana ny zanakao amin'izany? Misy profo ange mahazanakao an'io e. Zay anaovanao azy any tsy maninony na esorinao azy io tsy raharahako ary mbola veriko foana aminao fa sitrapony ianao. Andray tsy napoziko manana toetra ratsy toy izany ianao ty. Raha izay zaza koa ange vitako foana e. Fa ny fitiavanao ny ilaiko sy ilainy. Miala tsinika io sary meva fa tsy nifanaraka ny anambady anao mihitsy e. Tsy nisy niafina taminao daholo ny tantarako nefa toa mbola nisisika foana ianao. Lehilahy koa ny tena ka atao ahoana moa e. Tsarovy anefa fa tsy hamono ny zanako velively ahy e. Sitrapoko tokoa ny nampisy azy satria tiako loatra ianao rainy.
rehefa samopotika izany dia miara-potika e. Tady fa tsy ova-bela amin'izao mahazo azy zao ianao. Meva andraso aloha e. Tena malasa ihany izy. Inona koa raha mafitsokala an'iny? Raha sanatry tokoa moa ka torin'ny dadana amin'izao dia ahoana? Atalan'ny zanany io e. Aiza koa nisy vehivavy an'olana lehilahy raha tsy izy. Izay ataony ihany rangahy toy ny fatsianam-bady an'iny zany mihitsy aloha raha izany. Efa tonga angamba Ranto matoa miantso. Allô? Ay, mba vady. Ho avy ary ay e. Manahoana ny malalako? Manahoana ry? Mandrosoa ary e. Mandrosoa? Androso tokoa moa izany e. Neny tonga mivahiny. Ay mo. Manahoana tompoko? Manahoana ianao anaka? Dia mipetrapetra? Misaotra tompoko. Izy ry Neny ny Ranto dia izy koa ny reniko ry Ranto Faly mahafantatra anao anaka? Zaho koa tompoko toraka izany. Misoromenaka kity vahintsika ty ry Sarika. Tena misorako sakay mihitsy azy eo androanko. Ndry koa anao izay amena sofina Andranto eo fa arysoa izay efa vao mandry ao e. Dia inona hoanao vaovao anaka? Tsy misy rery mama fa voaka aty aminareo Ka izay mihitsy ary miandry izay entinao. Mino angamba fa efa henonareo tamin'ny Sarika izay entiko eto fa tsy vaovao aminareo intsony ka. Miala tsy indrindra ry izy mianaka fa somary elaela kely fa tafidina tany ambany tany mantsy reto jus reto. Ao ary atao ve? Masoa daholo. Ataovy masaka ry Ranto aza mihafahafa. Hoazay. Nareo koa dia efa misahirana eriko. Inona koa izay misahirana eo e? Ataovy re Misaotra tompoko. Ka sady misakafo ihany moa sika no hiresakako. Ialana tsiny amin'ny tsy maheto ny loham-pianakaviana aloha fa dia olona tsy tratra ny trano lava izay ihany mantsy rasolo. Raha iandry azy vao hanao zavatra dia angamba ho teraka ihany izay be voka. Aza matahotra re ianao fa horeny avokoa izay resahanao eto e. Tsy misy tsiny re izany na mama Sarika. Eny ary efa noresadresahan'ny Sarika tamina ihany no fikasanareo ka tsaratsara kokoa angamba raha nareo roa mihitsy no ahenonay azy. Ka menanao ary izay anaka? Eny tompoko, misaotra anao na amin'ny fitenenana. Tsy dia mifana lavitra amin'izay efa renao tamin'ny Sarika izay ihany angamba ny zavatra olazaiko ka. Dia ahoana ki Sarika? Tsy hitantsony Manahoana ry? Aiza koa moa dia hoe tsy hitantsony e. Hitako. Elaela marina ki izay tsy niona antsika izay. Fa taiza foana ndry? Zaho sandriny tsy dia zange teto tamatavy ihany fa ndry mihitsy ny tsy haiko hoe taiza e. Ho aiza moa ki raha tsy ety ihany fa vakansa dia manararoatra kely. Vaovao izay elaela izay ary dia mbola tsy manakambara ihany akena dia izany aza. Fa mino fa misy be dia be any amindry ihany nefa ohatrany tsy misy ihany Eny e, ny raha nahita moa raha ny fivoahan'ny Ranto reniko. Eny aky, tena sambatra tokoa aloha izy. Nareo moa izany rano marimariny? Izy aniko. Ny antsika ary ity mbola misy herintaona be izao. Ka ny fahasambarany ange dia efa mba fahasambarandry ihany koa e. Mino mantsy fa ho tanteraka amin'izay ilay tanjona efa napetraka fahiny. Marina tokoa aloha izay e. Izay mihitsy no tadiavako andry io. Amin'ny sabotsy izao aky natao ny fifamofonay Ay kosa aky. Saika natao tamin'iray volana lasa izy io fa no misoto ianao ny Ranto iny dia voaterina hemotra kely. Izany ve aky? Vaovao mafaly tahaka izany moa aky dia saika hoe tsy noheninaiko. Miala tsiny tokoa ki raha nanampoka andria. Tsisy tsiny. Le nanapahana azy mihitsy mantsy ny tampoka dia nanaraka an'izay avokoa ny rehetra. Ay, tsy misy tsiny izany fa mba vasivasy ihany angeny Ao fa ampiomana loha be mihitsy ny namako amin'ny mariazy. Izay mihitsy. Dia izao aky mirary soa anareo izany mba havita soa e. Misaotra aky fa mba hatery moa ki raha tsy dia maika ndria. Misy zavatra hojereko izay mantsy ary ambadika ary. Ndao ary. Ranto Ahoana tsy malala? Mahatsiaro ampahasambarana ankehitriny na dia mbola tsy feno tanteraka azy amin'izao nahavitany fianarako izao.
aza matahotra indray fa afaka 3 volana dia ho feno zany amin'le andro efa notondrotsika ny fanolorana sy hanamasinana an'le vady ho tonontsika eo anaty lanitra sy ny tany. Ranto tiako ianao. Zako ny tianao ry Sarika. Tsy tiako izy mpanelingely izao fankatiavantsika izao. Ary asanatrika izy izay tsy ampozina dia inona ny tranga? Matoky indray fa tsy misy raha ho ananarina intsony izany. Tsy sasatra mamerina fa tsy mbola ny afa-tsy anao ary Ranto ary tsy afa-tsy anao ihany koa. Misaotra kely Sarika. Zaho koa tsy afa-tsy anao intsony. Ka manao ahoana kiry Sarika sady fanomanana mariazy? Tena mazamazana ihany aloha fa mba efa ela monina ny manana azy dia mba tsy mavesatra loatra ihany. Ka ianareo ihany no te hanao mariazy makotrokotroka eo moko. Ka andro iray manandanja ao anatin'ny androm-piainana mivady kosa verina eny dia atao ambanin-javatra. Raha mba misy any atao dia aleo mahafa-po rahateo ny tanterahana ka. Eny so ihany aloha fa manam-bola ny rafozanareo mifanohatohaneo rerina eny dia tonga lavitra ihany Ka efa azo daholo zany ny kojakoja isan-karazany. Tao tsy mba milaza zavatra aminay akory moa tianareo fa dia mahavita teny rery ihany. Ay, mba tsy te hanahirana ny neny fotsiny re izay fa ny fahasalaman'ny neny izao mbola tambatambazony ioko. Efa saika milamina daholo angely izy amin'ny ankapobeny andro fianakaviana tena lavitra ngamba sisa ny fanasanao. Ay moa fa ny madinidinika mbola misy tsy azo. Amin'izoma ny Ranto vao malalaka indray dia amin'izay zay no mijery eny an-tsena. Karainareo teo ny teny hoe misy zavatra ny raha any andry izany amin'ny zoma hariva. Maninona raha teneny ny Ranto dia mba sabotsinareo metsena. Ao ary fahatsiko izy rehefa avy eo Ovinaka ny akanjon'ny Ranto no alaina fa ohatry ny teny tamiko mantsy madamy Tina mpanjaitra tamin'izay niona farany fa tsy afaka mikitika azy indray aloha izy amin'ny herinandro te. Fa toa misy zaitra hotratrariny aloha. Afaka tapa-bolana ny lazainy fa hakanazy ka. Tsy dia mamaiky fa mbola misy 2 volana nge. Fa andeha aloha ary neny ka. Ndre fa mbola hoaiza indray ndre. Ijery an'ilay tolotrasena akaiky ny orinasany Ranto izay fa sao dia mba mety amiko ihany io. Ka miomanangy anary efa amin'ny 3 sasany ange zao lasa vetivety ary aloha Amin'ny sabotsiry moa ny mariazin'ny Ranto sy Sarika. Tena sambatra ry zareo ka. Oviana re benja vao mba irotsahan'ny fahasoavan'ny tompo ka hibitsika resaka fanambadiana amiko ohatrany tsy manana fanantenana izany soa aloha afa mba efa manana asa tsara afaka ivelomany. Aloha izay no atsaina tsara dia ho hito indray izay toy any fiainana. Ary aleo antsoina amin'izay benja dia efa n'ilay volakana n'ilay lambany amin'ny mpanjaitra. Ay tokoa moa androany ilay fotoanana iny. Allô? Tonga eto ndray rimeva. Ny fanena tamiko izy maly tamin'ilay zany ravany aza. Lasa tany Antananarivo mantsy historiana an'ireny fiterahany ireny. Na ny memoarany aza hono mbola tsy vita. Lehibe sahady ry le zanakay. Zanakay tokoa moa satria nangatahany meva mba ho atao anatin'ny kopiany ny anarako. Ny ekeko izany satria fa tsy mandray indraiky tamin'ilay zaza dia mbola tsy hanatanteraka ny fangatahany ihany koa. Dia ahoana re? Ho lazaka eo amin'ny Sarika ve hoe efa nanana zanaka tsy nirina? Amin'ny fomba ahoana nefa? Dia inon'ireny adalana natao mevy ireny vizy na dia hoe asehoko azy ary lesy dia mirakitra ny tahiry tsary marikoriko iny. Aleo rehefa vita ny mariazinay vao isaina ny fomba ilazako an'izay aminy ka. Lasa saina nge malalaka izany fa mbola misy zavatra tsy ampy sa mampiahianao anga? Izay mihitsy ny dindiako tsara io so mantsy dia anampiko eo indray rapitso. Mino fa milamina avokoa ny rehetra ka miandry ny ora sy fotoana sisa. Any amin'ny resaka sakafo izao no ahiko. Nefa moa iny anjaran'ireo mpikarakara ireo indray fa tsy atsika intsony. Fa hono iza moa zany na anaty ny maraina any amin'ny mpanao volo Izay afaka eo tsy maninona ka. Natasahana bavinao zao no laza fa naritra fa tsy haiko.
Ary efa mba nomendry fanasana ve Noro e? Noro koa ve dia ho adiniko aminao e? Ary nefa mba momenao koa ve izy? Inona koa moa tokony hanomezana azy an'izany e? Ka fanambarana pahabe maso angera pitso e. Dia tokony ambara aminy koa fa zany vadinao. Tsy maintsy ho fatany ihany aky izany na dia tsy tonga aty azy izy a. Sady zavatra efa lasa zany fa avelo ivalina any so ampisy rahona an'ity androntsika ity ndraika. Tsy tokony misembanana alahelo tokoa aloha ny rapitso e. Eny e, marina izany. Ranto ahoana tsy malala? Tiako ianao. Ka rapitso dia asehoko mibeso maro izany. Ary anaovako voady amin'Andriamanitra izay atao poko rehetra. Zaho koa tia Andry e. Ary anao toy izany ihany koa ka voninany anarina an'ilay voaly fotsy tsy misy pentina amin'ny lohandry izay manambara ny fahadiovana mangatsakatsaka. Areoko izay sao dia tsy misy andrevena intsony rapitso ka. Manjary lany eto daholo ny teny mamy tokony fampizarantsika amin'ny vola tatelontsika. Aza matahotra fa tsy ho lanin'ilay mihitsy ny teny mpitiavana atao pokato e. Na dia hoe andavataona aza. Izany io. Manantena izany fa azy teny mamy vaovao aminao foana isan'andro. Na dia isan'ora aza. Ho any amin'ny pisoara vetivetika aloha aty e. Misy mesary izany. Aleo eo ho jereko sao dia afatra maika ihany. Ranto mantsy voalaza teo iny. Bonjour. Tena tsy tia tokoa ve no tia dia tena tapa-kevitra ny anambady. Mba jereo ihany ny zanakao na dia izany aza. Milanao tonga tia raha riva fa hiresaka sika. Ataonao aiza moa ny zanakao raha anambady ianao. Sao dia izay nareo mivady. Raha tsy tianao tonga any raha pitso dia tongava amin'ny 4 tolakandro. Neva mianaka. Fa ahoana izany? Ay ve ka misy an'izany e? Andrekako. Aleo fa fanainga n'ity mesary ity. Zay. Hiomana vetivety aloha. Fa hivoaka angandry ny tomiomana? Ie, misy zavatra ho jereko any amin'ny vilany. Ka maninona raha miaraka e? Tsy misy atao ihany nge za io e. Maka aina ianao fa tsy ho ela e. Zay Ranto sao dia misy sakana tsy tokony hanaovana amin'ny mariazitsika na zavatra mbola miafinafina akasika antsika amin'ny fiainanao tsy fantatro fa ahoana e? Aleo zarena dia mbola fotony mahay mandanjalanja no miteba ao anatintsika amin'izao fiandrasana ny andro malaza antsika izao. Raha ny amiko aloha no lazaiko dia sisy fa nahazokosotra anao avokoa. Na amin'ireo ray aman-dreniko izany na amin'ireo namako sy ny manodidina. Ahoana koa ary izany fanontaniana izany ka? Efa nanaiky ihany koa ny ireo fianakaviako e. Ho tsapanao ny fahatongavan'ny zareo rapitso ny fankatoavany. Tsy voatery amin'ny fianakaviana ihany nge. Amin'ireo manodidina anao ohatra. Ahoana koa ary izany? Inona ny tiany sarika hatongavana? Mahakasika ny miva mianaka ve? Nefa amin'ny fomba ahoana moa no nahafantarany an'izany ka? Efa mifanaraka izay sy meva fa tsy ho lazaina na amin'iza na amin'iza ny momba ny zaza iny ho tambo ny fanekeko ny fampidirana ny anarako ny kopia an'ilay zaza. Mety zavatra hafa angamba. Toa tsy miteny ianao? Sanatria ve dia... Tsy misy an'izany etya. Mazava ny lalantsika. Tena izany ny marina? Eno fa inona nefa ny mahatonga ny ry anontany an'izany e? Rehefa vorona kitsika sy indray dia aza mivako loha izay tenin'ny olona any fa ono taiza moa ndry ny tolakandro teo iny dia efa maizimaizina vao tonga. Nefa ny laza fa hoe tsy ho ela. Nisy zavatra nijereko fotsiny tany e. Ary andao amin'izay atory raha tsisy zavatra ambaranao amiko tsony. Sarika. Hafahafa mihitsy nge izany fiten'ilay izany e. Fa misy inona kia? Tsy misy izany rehefa tsy misiko. Ary matory amin'izay fa mbola hifoha maraina e. Tafandrimandry ianao. Eny ary. Ianao koa toraka izany. Fa ngamba mbola tsy tonga avy any am-panao volo foana Sarika.
Ka zaza nge tombagagy. Andriamanitra, efa mifito ange zao nefa fisoratana eny amin'ny komina fito sasany. Tokony efa ho tonga nefa izy. Efa nanaraka azy any nge dadatorasita sy najoro Fa iza kay ny namany any? Tsy misy tsy nentina tery izy fa hoe andray taxi olo. Te mbola any amin'ny coiffure foana izy hatramin'izao. Asako. Tieny fa miantso dadato. Ahoana dadato? Efa aiza nareo? Ho tara nge. Mbola tsy tonga aty fangatsy any izy. Maninona? Fa ahoana ho le mpanao volo? Zany tena kaiza hono rehefa avy eo eny ary aza elinareo Fa aiza hono izy anaka? Efa tamin'ny 5 sasany teo no navita ny volo sy ny fiakanjony, ary efa tsy any amin'ny coiffure intsony izy. Dia aiza hono mbola tsy tonga foana Ka zay nge mahagaga nary dadatoa zao tsy mifanena taminy. Andriamanitra, nakaiza izanako izay? Maninona moa raha atsony izy? Efa niantso azy tamin'ny enina teo fa maty ny telefonina ny. Tsy maintsy mitady azy lasa lorony eny dia aza diny miantso raha vao misy vaovao ny aty Fa loza ina re tirylandro, maty azy zanako. Andeha ilaza amin'ny rasolo aloka. Nanahoana ranto efa mba nahitana mazava ve? Tena efa toerana maromaro eny izay nandehanako izay fa tsy nisy nahitako irika akory Andray, sanatria ve dia nisy namony ny tokako iny fa dia iza loatra na fita ny sopatra ny fiainan-janako toy izao Oka aloha izay ry mama, mbola tsy maty izy akory ary mbola mitaditsika. Efa maty izay manana ho afinoana fa tsy maintsy ho hitantsika izy ry dadambany ry dadatoko nge mbola any sady efa nisy nanakitra fitarainana koa any amin'ny polisy. Ranto eo lindrina mamama fa andray nisy telefony mihitsy Nuka rezay raha matorana tsy manana afa-tsy nge izay mino ianao fa mbola ho hita izy hatanjao foana ny saina dia aza tonoina no mivavaka. Zany ny tena manova zavatra. Noro vivetivetika inkenao azafady vetivety aloha raha matora mavo fa misinona Ranto zao mahafantatra namany sarika hafa ve kindry ohatra na ohatra hoe olona mifanerasera taminy akoatrandry. Tsy dia mahafantatra aloha za sady tsy tia namana amin'ny olona betsaka izy iny mantsy. Reny efa hitantsika tany ampianarany reny ihany mba namany, fa ny any ampiasany iray aloha tsy fantatro fa misy olona iainao anga ohatra Ranto nampanontany fotsiny ene dady fa zao oatra miaya Ranto hoe so dia mba misy felonana ary na fisiparana ao aoriana zao. dia zara ny mety ohatra hoe aindrika asako andehana ry aloha vonjeo vetivety mamy. Olona mialina dia sopatra dia ho iza meva tokoa nefa nanao farateny tamiko fa obotehany koa ny fiainako. Nefa maninona ny tany amin'ny sarika izy no mifantatra aleo tokoa akany alo. Maty ny Ranto zao fa fantatry sarika amin'ny fisiniaina kely, indrindra raha eny hoe izany na lalany sarika an'izany dia asa fotsiny. Na sika loatra koa moa ny endriky sarika ho maly reny ka tsy sanandaingana nanohatra azy ako. Natahotra ery ary tamin'izy nangataka an'ilay kopia an-janako. Tena torakovitra ka natolotra azy avy hatrany. Maty ny Ranto zao. Sina koa raha raiko an'izany na izy ary tsy tonga tamin'ilay fotoana ameko azy akoako. Iza koa ary zany mifampitady amin'ny andro mafana be ity izany. Zay angavo natsapatena fa natsapatena hony aza manetsy keliko anao fa aiza fotsiny nataonao ny olo tiako. Fa olo tianao izy fa mbola misy afakoatra ny sarika koa nga zary meva tsy mivazovazy aminao fa mialahy ianao isavako ataotranao to ary inona koa moa ty tsy fahalalam-pomba misavasavy ty ary moramora sao dia anaitra ny zanako mbola matory eo
Meva, tena ampitianao tokoa ny fiainako nefa efa mba nanaraka ny sitraponao ihany dia mbola nataonao an'izao koa. Ka tsy misy azoko angeny tianao atongavana ianao ny tonga dia aviavy be avy any nefa za mihitsy ary ny tokony ho tezitra aminao. Tsy mahazava aminao ve zany aiza ny nanafiananao any Sarika fa aza mody faniny ao ianao. Tandrimy fa raha sanatrika vatana mangatsika na io takazo dia vatana mangatsika koa no analan'ireo ray aman-dreninao anao eto. Sao dia mamindrongonina romotry ny hafaliana tany amin'ny mariazinareo tany ary ianao ka aty amiko vao miteniteny foana. Mbola veriko aminao ry meva fa tsy mivazivazy aminao aiza fotsiny nasianao any Sarika dia ampy zay. Tsy hitako raha izany. Matika anao androandro meva ary azo tao an'izany efa mararika. Nakakeriny any Sarika anao tsy nisaina zany akory ka zao vao hoe maty aiza fotsiny nasianao azy. Kindenao aoka mivozona akanjo keny lahy tsy nanao an'izany ay mbola iziriziry any meva toroy aho fotsiny misy azy dia ifandamina tsika lehilaviko reny faladianao aza dia atao an'izany loatra ka tsy nanao an'izany ange aho tsy navita an'izany tsy ho zaka anao nge mivalin'izao ka inona ary no ambarako anao eo efa hoe tsy nanao an'izany aho mandehana sa vao daholo koa raha angano tranoko raha misy an'izany aho dia mahatate sary efa nahita ny ngiarasitra ve ianao? tena voatonga mihitsy azao ka fa avitaiza ianao rato tany meva meva ay mba nisarika tany any koa ny sainao tena nahoana ka efa nanovava tamiko mantsy izy ndray mandeha zay fa hopotehany koa ny fiainako raha tsy manaraka ny sitrapony zay ary lefa nahita dia zay nahatonga niay azy amin'izao fanjavona ny Sarika izao. tena nahoana nefa mivaliteniny raha nanontanianao izy tsy nahavita sy tsy nanao an'izany hono izy na dia efa nirahoanako aza dia mbola zany foana ny lazainy avy aloha izy sy ny polisy mifanatrika fa tsy misy malaky an'izany kosa aloha eto ay no ary aloha izany mba handalo any an-trano raha pitso maraina indray amin'ny verindreo fa tsy misy miandry ny trano amin'izao alina izao mantsy efa nanao velomany tao an-trano misaotra indrindra ky tsy manary amin'ny sarotra toy izao ay raha tokoa mahita ny rariny ndre veloma ianao veloma araky Gasti Tantaragas. Tsy manantena ny iona amin'ny Sarika mbola velona tsony ranto efa firy andro zay mbola eto pitavava ntsika ary mama fa hatanjao ny saina tsy havelona aloha fa na izaho koa aza mba efa kivy any dia ankahiren'ny mama fotsiny dia mody miteny an'izany eo tena kivy tanteraka fa ngamo mbola tsy nampilaza vaovao mihitsy ny polisy dia tsy misy olona mba hiahina amin'izao akory ve any mbola tsy nampiantso aloha zareo hatreto ary ny momba n'ilay vehivavy nanao ahoana mbola vao manao famitorana ary zareo fa le mpanampy kelin'le madama mpanao volo nahita ny idirana n'le fiara nitondra azy no nialany coiffure fiara manao ahoana moa dia nakaiza ny lalandry zareo avy eo ka zany taksi miloko volondavenona zany dia nizotra nakany amin'ny lalana maka amin'ny brika viliny ny lalandry zareo andriamanitro dia iza loatra ireny na mivanona azao loso zao asa rery mama na zaho koa raha mba manontany tenako andeha hivoaka kely aloha mitony tsara fotsiny ianao so sanatria arary eo indray ho tonga eo no rehefa avy eo dia izy no namanao eo aloha zay fa lasa oay Sarika tena laharany finday any Sarika ty allo Sarika ie izy indrindry ty manao ahoana ianao fa aizy indry zao iza nakakeriny andry fa zao dia zao dia ho tonga any akandry mila le miverina zay tsy verina antsony aho fa ahoana kia Sarika fa misy inona atsaharo ny fitadiavanareo hafa tsy ho hitanareo zany aza mety ampiorony zareo amin'izany fa antanio zareo hoe ohatrinona ny vola tadiaviny fahalohanay raha izany ihany no anafany andry ihany tsy misy nakakeriny akory fa za ihany no nakakeriny tenako ka aza dia mivazivazy rery Sarika fa ahoana zany ny fanapahan-kevitra hitako fa mety raikosa tsy tiandry zany ny anatanterahana ny mariazintsika naleoko ny safidiny tsy ho eo anilanao tsony toy izay ho fitahanao eo ambonin'ny alitara Sarika
Sergento mitaka sahady ianao na dia tsy mbola nikambana akory asika. Efa nanaiky ny hanatanteraka an'ilay safidy telo meka ianao, nefa mbola nandingana ndray tamin'ireo ihany. Dia ilay safidy voalohany faran'izay tsy tiako indrindra eo amin'ny fiainako. Ka tsy azoko ange fa misy inony e. Aleoko mamoy anao sy ny fitiavako anao na dia mafy amiko azy izany e. Tsy te ho saronanao voaly mainty ka ho fitaka sy lainga avokoa izay avoaka amin'ny molotra ao antokoana ny lanitra sy ny tany tamin'iny andro iny. Tsy misy an'izany ekia, tsy nihevitra ny ianao an'izany velively a. Mandainga ianao e, nisaronanao lainga fotsiny hatramin'izay. Mandana fonjeo mivady aman-janaka ao, fonjeo iaina kely fa milanao rainy izy fa aza fahanana lainga toy ny nataonao atsony. Sarika, aza misahirana mitady atsony e. Efa nanatanteraka an'ilay voadiny hafa nanteneniko taminao a. Fa raha mbola misy anelingelina amin'ny fifankatiavantsika dia tsy ho ampozina ny zavatra iseho. Ny ena tsy nilaza nefa ianao na dia efa nisokiriko aza. Efa vonina ny amitaka ianao matoa nataonao izany ka aleoko nandray fanapahan-kevitra dia mbola tsy tafiditra tsara. Halako indrindra izany ka tsy tiako koa ny amitaka an'ilay nahary izay mahafantatra tsara ny any am-poko miafinany e. Sarika, mba hainao kosa aloha kia. Tsy afaka miova amin'izany teniko izany intsony a. Ranto a, veloma mandra. Sarika, Sarika, allô, Sia. Gastitan Taragas. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe voady miafina, nosoratan'ny RSI novelomin'ny faly ny ravo ny miajanirina saloy lapitsika nandray feo sy nanantondrosa tovorazana mamonjy sy olosoa.